Izay ny amin'ny vaovao iny fa nampahafantarina teny amin'ny foibe toerany Canal Plus androany Novegas izay ahitana tantara mitosy oronan-tsary vita malagasy. Ny akon'izay vaovao indrindra ary noetiny Claude Arasolution sy Laza Morgan. Ianao ve fanitan'izany telefony tantara mitohy gasy zany jerany Novegas? Tantara mitohy enina karazany sy oronan-tsary 12 no afaka arahina isan'andro manomboka ny 30 Jolay ho avy zao ka hatramin'ny 14 Oktobra 2024 amin'ny Novegas Canal 99. Nampahafantarina ireo tompon'andraikitry ny Canal Plus miaraka amin'ireo avy amin'ny Avouk Production sy ny cabinet profiler izany androany. Ahoana mitantara ny fiainana andavanandro toy ny sampasora na kosa felika ao koa ny mampiomehy toy ny marikina. Manampy an'izany dia misy oronan-tsary 20 ahitana andrim-pitsana, tanamania, malaso sy ny rabangona fohifohy zany fandarana ankapobeny dia iopana tanteraka amin'ny tantara mitohy izy andavanandro dia ahitana sombo tantara 4 vaovao isan'andro ary rehefa sabotsy sy alahady dia mahita oronan-tsary 2 zany miverina mandeha eo. Zava-dehibe ho anay mampiakatra avo ny sarimihetsika malagasy izao fotoanandroany zao ary heverinay fa voninahitra lehibe ihany koa ho an'ny mpamokatra sarimihetsika malagasy izay efa kotsa sy trotroky ny piraty raha eto Madagasikara amresahana. Misy long métrage ihany koa anankidimy représenté vanay ny tamin'ity projet ity anisan'izany long métrage anankiroa avao ny MIP Madagascar Pictures de long métrage anankitelo fiction avy amin'ny production. Ny télé-général Canal Plus dia mahatoky ireo vokatra vita malagasy. Aritra 12 herinandro ny fandefasana ireo tantara mitohy sy sarimihetsika malagasy ireo mandritra ny vanim-potoana andrana ary heverina fa mety toy izany. Ankoatran'ny Madagasikara dia afaka manaraka ny Novegas ihany koa ny La Réunion sy Mayotte. Ho an'ny mpamokatra oronan-tsary mihetsika malagasy ny cabinet profiler dia ahafahana mitondra anjara brika amin'ny fampivoarana ny sinema malagasy izao fiaraha-miasa misy izao.